Elaela tsy niresaka. Aiza daholo fa zao indray vao tonga. Aiza daholo eo iresadresaka indray tsika amin'ity andro an'io ty elaela tsy nitafa zay moa de manam-baovao ny tena zany. Manam-baovao de tonga miresaka efa misy une semaine mahery ngamba za zay tsy teto de mitazapotsiny na de misy vaovao mampalahelo hitantegna san'andro zany amin'ny tambajotra eny fa ny fotoana koa somary seresere ihany de androany anisy fotoana kely de mba hiresaka satria fa elaela tsika zay tsy nitafa. Partageo foana de partageo foana de le invitation tsy afaka miaccepter tsony za fa tonga de mino moa ty tonga de misuivre fotsiny zay zany ataotsika de faly marabantsika rehetra indray ary. Misy zavatra ndresako lohateny ndresako zay hoe fantatsika ve fa nametra-pialana i José de zay tena malaza be sakaiza mifaniroso samy miara-miasa amin'ny fitsarana zareo i José zay sakaiza sipany faniroso zay moa naizantsika azy rehetra nametra-pialana izy tsy hay inona zany ny antony nametrahany fialana de io moa zany tsy de niresahana firy ho zavatra io tsy niresahana hoe maninona José sipany faniroso efa mametra-pialana sahady fa misy inonao ny afantarantsika ny José de io miarahaba tompoko ny afantarantsika ny José de io mandravarava io manao percussion zay baiko avy amin'ny sakaizany aminy satria miara-miasa amin'ny faniroso izy conseil technique olona couple zany mpisakaiza zany no miara-miasa ao de nafantarantsika ny José sipany faniroso zany izy miara-miasa aminazy io mandeha manao percussion mandravandrava fananan'olona mandeha nalaza be zany hitatsika rehetra atao zany ary fantatsika rehetra atao zany zay ny asan'ny José hitatsika moa zaro mitsamo iny tamin'ny 26 iny tena nanao complet akanjo mihitsy zaro mitsamo moa zany manam-porofo fa tena hoe mpisakaiza zareo roa sady miara-miasa ihany koa miara-miasa sady mpisakaiza i José sy faniroso de fa be de be ny action vitan'ny José de teo koa zany nisy resaka tatamatavy efa nitabatabako teto zany hoe ianareo tsy vitanareo mandravarava tamin'ny resaka ina moa izy ty mikasika ny sodiaty moa izy iny sa ina izy iny oui sodiaty de nanao akety be le mpiasa tao de nandory le fila iny le sécurité tao efa nitabatabako teto zay daholo nataony action-ny José zany niaraka tamile iza moa le anaran'le anifa adinoko izy iny zany daholo efa betsaka zany action vitan'ny José eto zany mampametra-panontaniana hoe inona zany natonga azy nametra-pialana inona zavatra tsika hentsika aloha mbola confirmena tsara aloha fa ny eno aloha fa fanontaniana mipetraka izy ty ary tokony mamaly an'izay fitondram-panjakana afaka mamaly an'ity tokoa ihany koa ny sakaiza ny faniroso zay ministry ny justice satria conseil technique any tao i José hoe inona marina ny antony nametrahany fialana voalohany aloha zany efa somary misy zavatra mahasorena ihany koa ny PRRM ao zany am'le izy gourmand be ty satria iarahantsika mafantatra moa zany fa de tena trop ny fanondranana volamena ao zany daholo zany ny ao fanondranana volamena tena miazakazaka be fanondranana volamena ao de rehefa i José am'izay manondrana de gourmand be izy misy mitondra izy makany Afrika du Sud zay misy any vadiny ny vadiny tena vadiny fanirosoa misy manondrana any José de tena gourmand izy de misy mizara vilanao de tezitra ny tsy haiko filoham-pirenena ny PRRM ao de ohatrany misy fandraika an'izay ve ty ny ametrahan'ny-pialana ty sa hoe efa ho ratsiratsy ny raharaham-pirenena ny fitondrana ohatrany tady ho ratsiratsy de hitsoka mialoha izy eo zany ny fanontaniantsika mianakavy ary mbola nataoko foana zany hatramin'izay hoe sao de tokony asiana yes teo fa hoe voky ve izy de tsoka any amin'ny vady be ny any Afrika du Sud any am'izay de ho apetranao ve faniroso raha ohatra ka moa ka avy any amin'ny PRRM fitondram-panjakana mboso nanala azy teo de mangavy anao koa monsieur le PRRM mba hasoro teo koa sakaizan'ny faniroso fa tena mamenatra anke zavatra ataony eo aty zao ny diaspora de efa mieritreritra hoe efa tsy bofe ihany efa tsy miaino atsika ihany reo fitondram-panjakana reo ka sao de resaka amin'ny faniroso tsika hoe ohatrinona nanaovana dila ohatrinona zany mba hivoany reto marina reto
afaka mandovolana zany manao cotisation zay diaspora ohatra ka hovidina ny famarinana ao Madagasikara ao di fampiraharaha am'zany zahay hoe otrina zany ny volamenanao ministry ny fitsarana satria PRRM defa niteny hoe za tsy mijabajabaka ny resaka raha fitsarana de hiady varotra mifanirosoa zay diaspora ty anangom-bola hoe mba hivoany marina fotsiny hoe mba otrina madame ministre ny fitsarana no mamoaka ny marina mikasika an'io resaka varira io satria nisy nareo de niteny nisy varira 20 tratra de na eno zay hoe misy assistant parlementaire ao anatin'ireny varira reny de tsy nasehonareo tele oatra mahazatra rehefa misambotra olona manko de aseho tele foana na mpangalatra koa ary de aseho tele de andeha ifampiraharaha ministry ny fitsarana zay zany fandamina resaka zay aty hoe horesahana ministra Fanisoa hoe otrina ny mamoaka ny marina otrina mampivoaka ny reny sariny reny olona 20 tratra namonina napakalohana zazavarira reny satria tsy naseho tele manko izy reny tsy naseho mpanao gazety tsy hitiny sy nivoaka amin'ny tambazotra ifampiraharahan zany amin'ny fanirosoa zay ka hoy aho hoe raha ohatra ka tena avy aminareo ty PRRM natonga José natonga zay nametra-pialana zay fa nametra-pialana izy afaka manao démenti moa zany raha tsy marina zany fa zay nge matombo resaketo mahazo vaovao e tam 19 juin izy nametra-pialana ka inona ny antony nametra-pialana raha tsy nametra-pialana de manaova démenti fa zahay koa de tena manana ny renseignement itsoka sahady ve mamay ve ny raha de itsoka sahady ve sa ve fa tena feno ny volamena azonareo tompoko tena fa hoe betsaka ve ny azonareo de ametra-pialana ianareo de ilozanao ve sakaizanao fanirosoa zay tena mibaby ny alahelo-mbahoaka mba tsy tenenina afa-tsy reny Ambomalaza reny zay izy ny source maindrendrendreny haintsenjery daholo mikasika ny nahafateny reny olona reny tena hoe mampiametra-panontaniana hoe fa maninona no hainao tsenjery hoe natao teto de nafafy tam'rivotra de nivonona ny jiro zay tena mbola raha miandry ny fanirosoa de iandeha abandonna sahady zany ny sakaizan'ny José nametra-pialana sahady tam 19 juin 7 jona nametra-pialana i José de ahoana zany fanirosoa sa hoe tsokany amin'ny vadibeny any Afrika du Sud ve José rehefa avy nandoro fila in'olona rehefa avy nandravandrafananan'olona atao Madagasikara rehefa avy nanao attaque manarama olona gauche à droite de andeha tsokany amin'ny vadibeny any am'izay ve anao kosa apetraka ny ST zay olona rehetra ny tantana atao tompoko de tokony tsy mahazo nivoaka ny Madagasikara fa tsy hoe avy nihinana atao nareo zany de miaiasa satria mirotsaka le resaka inona mozy ty anaty anna sadek ty zany de andeha tsoka am'izay nareo satria voky tsy manaiky an'izany ny vahoaka malagasy tsy mahazo mivoaka ao nareo fa ny angatana kosa ny fitondram-panjakana rehefa nanala ny José karaha tao aminareo tao sotrotra ny antony nampiala azy de asa izy miala koa fanirosoa de aza avoaka ny Madagasikara zareo satria ho avy ny tsarana iany zareo mbola any le Ambomalaza zay babeny fanirosoa ny alahelo-mbahoaka firy ny olona maty tamin'ny Ambomalaza izy maitsenjery azy de zao izy milaza tsy mahafantatra indray hoe miandry any Papa Sosy iza moa zany le Papa Sosy ianao ny mahafantatra le Papa Sosy fa aza midinao mitsangana ny diaspora zay tena nangalanao volana taonao toatra fiakarana madame fanirosoa fa ianao sy ny sakaizanao de tokony tsy mivoaka ny Madagasikara nareo satria mbola miandry ny tsarana nareo koa nareo maro be debe ny zavatra fantatrareo manina nareo ny andeha tsoka sahady gourmand zano ny resaka volamena mihina manondrana volamena sy izay daholo natao zareo mianakavomo manondrana volamena de ohatry ny gourmand loatra i José de tezitra zany ny tao ambonimbony tao de farany nasaina nametra-pialana izy samy hoe nametra-pialana izy zay zany question mipetraka afaka mamaly an'izay nareo satria tamy 9 jona izy no nametra-pialana misy fatezerany tao ambony koa zany tanatin'io zavatra io resaka volamena daholo hitatsika tsara zao jereo nge iny ministra Koko iny jereo nge anaovany an'le olona mahantra kely mba nahita chance tamy resaka volamena 30 kilo reny zao tokony arahana daholo reny tokony ministra fitsarana daholo miandraindraikitra andray nefa de aiza izy ndray miaratsy kombakomba am'le ministra mihinana niny ranomasin'olona volamena 30 kilo iny fantatsika zany mananjary zany fa tena tompony resaka volamena zany feno
na olona tsotra zao mangady de afaka mahazo feno mananjara reo saka volamena nefa de jereo nalain'le ministre le volamena zany de mode vidianana crafter vidianana automobile menamena de tsy hitantsony hatramin'izao satria ministry ny fanavoazana tsy azo atao nininna anzareo ny fitsarana fanirisoa moa zany vola ihany ny azy rehefa am'izany volamena 30 kilo zany ve razarana misasaka zany na hoe ny fa efa mena fanirisoa efa savandray izy fa de hoentina iza moa zany le vola be ty hoentina iza itsofoka aty France aty ve normal be anao fanirisoa rehefa manomboka manao plan hoe ho any Espagne itsoka any Espagne anao satria anao tsy ho tafiditra ty mihitsiny miandry anao zay rehetrarehetra amin'io resaka mbo malaza io zay na amin'ny tanao ny diaspora na nanao ny volan'ny diaspora fa raha ohatra tena manam-pahendrena ny filofana voazana de asoro tao fanirisoa miaraka aty miala ny sakaizany de asavy miala koa izy miaraka amin'ny sakaizany fa tena nefa mifanaraka zay ty tena veriko eto hoe raha ohatra ka vola zany ahitana fahamarinanao de andao hiady varotra amin'ny faniritsotsika hoe ohatrina zany no ahitana le fahamarinana mikasika an'ireto varira reto satria zay zany mila fantatra ireo olona 20 zay namony varira nanapaka alonazakely tany Atoliara de satria reny manana ny patron reny olona reny manana lehibe mpaniraka azy misy assistant parlementaire ny olona ambony ao anatin'iny zavatra iny de reny natao fanadihadiana lalina mba ahitana ny reto tena hoe iza ny tena hoe source mampitady an'ireo varira reo mamono an'ireo mampanao sorona an'ireo milaza fa misy an'izao milaza sy diamant milaza an'izao hoe zay tsy marina tompoko fa de efa monona akitsorany malagasy mitovy amintsika reo juste hoe resaka hoditra melaminina fotsiny ny olana an'ireo fa de vonoana jereo zao le tamatavy iny vao tsela teo koa satria mirongatra satria tsy asehonareo le olona mba atao akety mba hiporetina hoe iza maniraka anareo afeninareo fanjakana le izy de iny lehibe ny varira iny zao iny lehibe ny varira le président ny varira iny jereo fa tafinareo ndray efa tafina ndray satria misy zavatra marina fantatriny olona iny ao anatin'le izy tapren'le tany Atoliara iny jereo nge ny teniny na iafara aminay ko zaho izy efa mahazo menasy aho izy fa na afara aminay ko aho izy za tsy janona fa tsy maintsy mahazo marina ka va motsikaraka ny marina ianao i président ny varira ty de reny ny azo anao fa zay koa de afaranao ato zay fa tena mampalahelo mahazo an'le varira tsisy miraharaha jereo nge tsisy akety hoe mba hoe akety mba suitiny akory mikasika an'iny fanafianan'le président varira iny izy zao de vitavita ho azy ihany satria olona ambony ao no mampanao an'ireny satria maro ny marina fantanyty président ny varira ty fa atanke mbola fanavoazana anio tsy afaka mibozy izy de ateliny ihany le fahamarinana miandry olona président tsara sitrapo mba hitadiny marina miandry mpitsara zay tena mpitsara hoe misolo tena ndrahahary eto ambony tany afaka mitsara ny marina fa tsy fanirisoa mihitsiny fa de vola miasa raha vao fanirisoa toko miala iny fa raha miala na miala fanirisoa za tena IST tompoko IST mipetraka ny IST mikasika an'ireny olona reny fasa hoe hiala mialoha ohatrany ataony José io zany de ny fanavoazana eo zany de am'izay lasa madidio fa tsisy ametraka IST eo so de hiala itsoka mialoha ohatrany ataony José ty fa za tena mangavonareo amin'ny aéroport mba asio IST eo an'ireo olona zay tsy valahara mpamono malagasy reo tompoko reraka zay mitabataba sanandro eto reraka ny député moa zany de fiarahantsika mahita rehetra de iny de mibalady miaraka amin'ny filohan'ny fanavoazana à gauche à droite iny inona zany izany ve tompoko ny fidianany vahoaka nareo ry député isany ianareo solombavam-bahoaka ajaina izany ve ny fidianany vahoaka nareo ande anara-body an'ny PRRM zay tany aleany rehetra adinonareo hatramin'ny fihevinareo tompoko jereo zay ihosy ao tsisy jiro tsisy sino mijaly nefa de iny de manara-body any PRRM fa ngany amorondava ny nametrahana anareo sa tany amorondava ve ny fidianana anareo tompoko nareo député io any amorondava ngany ny fidianana anareo tsy tany nalany anareo tompoko nareo député io tsy tany Majunga manana ny député ny zany morondava zany manana ny député ny Majunga
rehefa miPRRM tonga amin'ny toerana anankiray député sy ny maire misy olona fitondran'ny mpanjakanany ao reny ny tokony mandray azy ohatra zao ny Morondava manana ny députény izy manana ny mairany izy manana ny préfetny izy reny ny tokony mandray azy ao manana ny faneva koa izy mangorona ny reny olona reny ny tokony mandray azy ao fa tsy ny députény ihosy no mandeha makany a Morondava tsy ny députény Dego zay tapaka jiro lava ry tsy mba miaina miaraka amin'ny Dego akory ny députény tsy miaina le jiro tapaka io ny députény Dego fa lozany makany a Morondava manaraka amin'ny PRRM tsy te hiaina an'izay zany izy izany ve tompoko ny asanareo ny fidiananareo fa nga tany a Morondava no nahalany anareo fa tsy aty amin'ny tany fiavinareo ny fahorian'ny vahoakanareo zany de tena hoe ifiranareo tanteraka mihitsy fa aleonareo zany mitsangatsanga manaraka ny PRRM eraky ny Madagasikara zay tany ale amin'ny PRRM rehetra de lasa nareo mianakazo tena tsisy henatra nareo mandany volam-panjakana nareo député reo mba misaina re tompoko anareo fa tsy tany amin'ny tany am'zay tany ale PRRM rehetra de iny manana ny députény na ny any Andro ihany misy député eo misy olom-boafidy eo reny ny tsena amin'ny PRRM rehefa mitongany izy ary ny président assemblée nationale zany tsy tokony anara-body any PRRM tsy azo atao tompoko ny mpanara-maso sy ny mpanatanteraka tokony tsy ara-dia tompoko tsy zay na mpianatra anareo an'izany monsieur le président assemblée nationale sy PRRM ianareo roa tsy tokony anao ohatran'izao mbola tsy fifidianana zao mbola tsy propagande zao fa mba jereo re tompoko le fijalian'le vahoaka fa aza re lozanareo manao salaka sy ravim-body eran'ny tanàna fotsiny mba inona moa zany ny zavatra vitanareo zao nitsangatsangana ohatran'io rehefa mandeha amin'ny toerana anankiray PRRM de efa misy olom-boafidy ao misy olom-boatendry ao amin'ny toerana anankiray afaka mitsena azy fa tsy ny député ny Madagasikara rehetra no andeha ho any Morondava ho andeha ny Majunga de alany zany ny toerana ny fidianana azy zany fa de anaraka amin'ny PRRM foana efa firy volana zay ny député misy tsy tafody any tany misy anazy any ao Antananarivo ao foana ao Antananarivo ao satria miandry programme hoe hoaizandray PRRM de natapaka ny jiro ihosy de tsy mankany mihitsy izy satria miandry programme andeha hitsangatsangana araka amin'ny PRRM hitety faritra député rehetra io tsy ny osy rery miandry programme ao Antananarivo fa tsy moditsony ny député am'izao fotoana zao fa de miandry programme Antananarivo hoaizandray PRRM de tsy maintsy mandeha daholy manana ny olona ny misy azy ny tany alen'izay PRRM afaka mitsena azy daholy ny olona ao lasa hoe populisme sy ny zavatra ataonareo populisme total fa dinareo le fahoriam-bahoaka de milaza nareo fa mandeha ny jiro tany fiavian'ny vadin'ny PRRM mihitsy osy ao zay mitabataba efa firy volana zay tsisy jiro tsisy jiro nareo nefa de tena miteny hoe mandeha ny jiro mandeha ny rano mandeha ny jiro Dego ary zay ny député ny Dego mbola niteny teo iny rehefa tsy mandeha amity de miandry jusqu'amin'ny décembre indray décembre indray miandry andray zany de hiaraka hieforotra aminao nefa ianao balady miaraka amin'ny PRRM gauche à droite mba jereo re tompoko le vahoaka fa zay nampandaninareo fa eto de manafatra ianareo vahoaka de anjaranareo jereo re tompoko ny olona fidinareo azo atao tsara tsy mame vato an'ireny zay olona manao tsintsinareo fa tsy hoe omeny vola kely nareo omeny 5 000 nareo de omeny t-shirt nareo de iny nareo andatsabato azy mba jereo ny olona mifidy anareo jereo fa tsy hoe mizara vola ty tsy mipointe ao izy mandritry ny andro hipiasany de rehefa ilainy anareo de iny izy mody eo de mizara t-shirt am'izay reo de mame vary anareo zao de iny zany nifidiananareo azy vidinareo lafy iny fa eto azy zany de mbola mametraka foana hoe raha ohatra ka hoe vola marina no ahitana ny fahamarinanao fa nirsoa ohatrinona ny mamoaka ny marina mikasika an'io varira io satria mijaly efa manomboka am'le président varira mitafina eto hovonona satria mahafantatra ny marina iny lehilahy iny de hovonona zany iny hotafina ohatrinona ny voan'ny marina fa efa ivory zay diaspora vao vita tia ivory zay efa miandry retory avy any aminao ohatrinona ny afantarana marina fa afaka mandovo vola zay amin'ny tribunal raha ivoan'ny marina hoe iza marina ianao ambadiky ny reto varira reto mamono varira reto iza marina ohatrinona no afantarana marina mikasika ny Jean-Jacques Rabenirinina
satria de tena nadidio reny garde du corps reny fa reny tsy mijanona reny a nadidio afaka madidio le garde du corps tsy natao aketo kory tsy nampanatsona kory ny zay olo concerné tanatiny iny tsisy akety natao non tsisy ohatrinona ny afantarana n'iny marina iny fa afaka manangom-bola zay betsaka zay diaspora ty zay mitady fahamarinana mba ho fitiavana ny firenena fitiavana Madagasikara fitsonjovana amin'ny madinika satria de ny tribunal ny figadrana tompo de natao any majinika ohatrinona daholy a no ny misambotra n'iny ministra Koko izy nangalatra ny volamena 30 millions nangalatra ny volamena 30 millions anao 30 kilos volamena 30 kilos le olona mijaly zay nimendragna hary fahasoavana azo any 30 kilos de nifetsifetseny ministra Koko ohatrinona ny mampisambotra ny ministra Koko aretena izy satria vola ihany zany vo afaka mahita ny fahamarinana ianao raha vo ianao kelikely vola koa de mbola very vola koa ianao satria zareo mo olona ambony daholo angeny eo anatiny zany iady amin'ny olona ambony angeny zany iady amin'ny olona ambony nareo nefa fa manam-bola be am'le iady aminay satria nareo manao afera volamena daholo de ohatrinona zany ohatrinona nomenanao ministra Fahadry satria ianao mako vola ihany na ny vola fanampianan'ireo Ambomalaza raha sahanao ninanazy sahanao fanirisoa de ameo prix zay hoe ohatrinona mitady ny fahamarinana am'ireo olona victime rehetra ao Madagasikara reo satria anangom-bola zay aty ianao moa zany tsy miteny aminao raha tsy miliara ihany miresaka eto de ohatrinona ary raha ohatra ka zay nitenenanao marina isambotra an'le ministra Koko nangalatra an'le volamena 30 kilos n'olona teo Mananjary iny ohatrinona nomenanao mba isamboranao an'iny arrestation direct ohatrinona koa nomenanao mba isambotra ny José Sakaizanao satria tena namono olona ny Sakaizanao tao nanao nandroba gauche à droite ohatrinona misambotra ny Sakaizanao iny madame Fanirisoa satria mila aretena iny sipanao iny fa tena José iny fa tena nandravarava ohatrinona tompoko ny volomenanao mba hiaretena ny José ty fa nametrapelana izy ao aminao mba tsy conseil technique anao tsony tsy haineny ny antony na hitsoka ve izy io sa misy pression sa izy gourmand be loatra io ve sa hoe te hodina any amin'ny vadiny any Afrika du Sud ve izy de zay no antony nametrapelana ka zay tompoko de tsy manaiky ny izy mametrapelana ka hoe ho afaka madidio ihany koa mametrapelana izy oui fa tokony mametrapelana miaraka aminao Sakaizana izy fa hoe hody madidio any Afrika du Sud any amin'ny vadibeny izy non ohatrinona nomenanao Fanirisoa hiaretena José Sakaizanao satria tena nanimba olona maro izy ohatrinona nomenanao mba hivoan'le olona 20 reny le namono varira reny satria misy assistant technique ny conseil technique n'olona ambony na assistant technique n'olona ambony le varira 20 reny de ohatrinona nomenanao mba ampiseho satria anao mako teo mavita mitety ny reny fonja reny olona efa anaty fonja sy vitanao ny mamoaka azy sary fa le olona tratra miaraka am'le garde du corps nao tratra nanafika tamy Jovena reny tsy nasehonao ohatrinona nomenanao mba hamoanao ny reny sary ny garde du corps nao le nanafika misy kapisaty anatiny reny garde du corps nao anatiny reny garde présidentielle anatiny reny nanafika Jovena reny ohatrinona ministra Fanirisoa menanao mba avoakanao sary reny olona reny afera firy zay vola zany raisy io partagenareo hita mipartagenareo ty anjaranao ministra Fanirisoa mieritreritra hoe ahoana zany prison sy maromaro ny zavatra takinay teo ohatrinona nomenanao koa de am'izay miala teo koa ianao fa tsisy ilananao mihitsy koa raha zay ny tena marina kay tsisy ilananao ohatrinona nomenanao miala teo anao fa ny ST de mipetraka satria io vola io no mahafaty anao io vola io mahafaty anao tena hoe tsy mahazo oaina anao zany raha tsy mahay mifofom-bola ianao Fanirisoa tena hoe je sais pas quoi dire efa herinandro ao za eto tsy niresaka teto fa tena hoe vao mijery vaovao rehetrarehetra io de io resaka fitsarana io de ny insécurité de ny olona manam-bola ihany ny sauvé zany zavatra hitanao fa tena mampalahelo be le firenena tratranareo tena mampalahelo zay moa zany ny androany fa de rahantsika mahita ny tena ny zavatra resako teo nametrapelana moa zany José Sipany Fanirisoa zay conseil technique ny ihany koa tanao
izy mitsamma ihany no miara-miasa ao izy mitsamma de ao zany de zay ny afahany José mahazo an'le mandeha mandravandrava reny mandravarava manao perquisition tsisy mandat reny de misy any niaraka tamin'ny garde corps Fanirisoa de tratra moa de hoe tsy garde corps tsonoko ndray iny de avao nan'olo garde corps ndray Fanirisoa ndray de nanafika ndray ny Jovena iny de fa tsy ny garde corps ndray iny de mandeha de ry José moa nano ifona ry José sy voary satria sakaiza ny ministre ny fitsanana tompoko voary José na de nandoro filahiny le sécurité tamin'ny resaka ina moa izy ty ana orinasany Ravatomanga ty na de nandoro an'iny ary de afaka madidio José ka zao izy mametra-pialana ka andeha hitsoaka ve tompoko sa hoaizy izy non tsy mahazo mitsoaka José mametra-pialana oui ary tokony miaraka miala mihitsy zareo sy Fanirisoa fa tsy haiko hitsoaka any amin'ny vadiny any Afrika du Sud ve José ivady be niany de firany koa Fanirisoa de mety ho lasa koa ny volamena be tsy haiko de famony faty eo koa zareo roa nefa de mbola ny salakasy rahambody zareo mitsamma tamin'ny 26 juin ary nitovy mihitsy ny lamban'ny zareo roa ka miangavy anao eto monsieur le PRRM hoe rehefa analany José ihany tompoko de roa atao koa Fanirisoa fa apetrao ny IST fa mbola voanomboka zany zao tsy fantatra le teny Sadek iny ve hoe tsy maintsy hoe retour à l'ordre de constitutionnel ve iny ve zany ny ampitsoaka azy satria hoe iova ty fiaraha-mitantana ty de hitsoaka ve matahotra ve fa tsy mahazo mitsoaka zany zy olona rehetra nitantana atao fiaraha-mitantana nge no eritreretiny Sadeko atao de miara-mitantanao tompoko de tsy misy mitsoaka zany miara-mitantanao tsika mianakavy de tsy misy mitsoaka zany ao apetraka ny ST ny avy aty mandeha makany miaraka amin'ny tantanao tsika mianakavy fa ho aiza nareo no mandeha anao démission sady ay mbola tsy c'est pas la fin du monde mbola vo manomboka atsika zao fa aza malaky mametra-pialana afaka mametra-pialana koa nefany fa tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara zany samy jinjany zena fafiny nareo ihany ny teny tsisy gadra politika eoko fa tsy haiko mpanao politika amin'ny gadra zay ngamba ny misy ao fa tsisy gadra politika fa mpanao politika amin'ny gadra ny misy ao de samy jinjany zena fafiny de asimenareo ny zavatra ataonareo satria de hitapokitam-pirenena loatra nanagadra olona firy nareo akizy mandeha mitadiny maro nanagadrangadrenareo de sany le premier ministre mpandainga be io zay nametraka ny renjanany koa tsy haiko ny inany vadikeliny koa nameny place iny koa ny vadikeliny anao premier ministre de ny vadikelinao de zay zany fanambadimbady eo nareo de fampiterateraka ao de reny nomenareo place de tsisy enatra koa anao miteny apaibe maso hoe tsisy gadra politika ao fa dalanareo zany ny olona fa tsisy miala eo aza miala ao tsika mianakavy de samby mijijany zena fafinao fa tsisy gadra politika fa politika amin'ny gadra no isy mpanao politika amin'ny gadra no isy fa tsisy gadra politika ozy nareo ka samy miasomeany zay nataony zay ny androany elaela ho atsy nresaka teto fa be de be ny zavatra tokony resahana eto fa bon tsy fantatra efa hita ve le varira tany atao masina efa le tsy tahiny le miasa atao ambady vy moa izy iny fa de tena mampalelo le varire fa io moa zany Fanirisoa ny ao amin'ny fitsarana moa zany tsisy raha ny an'izany satria misy olona rovany ao anatin'le zay resaka raha varira zay Jean-Jacques Rabenirina mbola mitoy ny ady amin'ny Jean-Jacques Rabenirina ary miampy an'le varira koa mbola be de be fa tena tsy voatany satria feno loatra ny aratsiany ny fitondrana am'izao fotoana zao zay mialokaloka ao amin'ny fitondrana moa zany zareo mianakavy mpamon'olona mpangalatra ministra io koko iny koa de mbola voanangalatra ny ray koa mpangalatra tena tsisy henatra tsony volamena azon'olona olona mahatraria mba men'Andriamanitra fahasoavana azy volamena 30 kg de nalain'le koko tsy vanina ministra ty ndray reno zao zay tena kafa ohatrinona mampisambotra n'iny koko ministra iny mananjara izy iny tadidiko zananao mission tany foana manko nahitako an'ny ministra koko iny fa kay mpangalatra ohatrinona zany mampisambotra an'ireny Fanirisoa amin'ny fitiavam-bolanao sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy manaroatra kely atambrano fa elaela tsy nresaka teto mba rahasoatsika rehetra madame Liso mba hitany rariny ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy rehetra fa marinana
saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy madame Lewis tain'Andriamanitra antsika rehetra